Ya, resaka fanjakam-pisorona ty zany rehefa nifitina ny resaka tena famonjena ary tena fagnavotana. Ireny zavatra ataonay publication agnaty Facebook reo tsy zavatra fahatany reo fa tena zavatra maro pototra ary tena voapirofo ary baiboly sady ara-tsoratra masina. Ka amiko zany tsy tokony ho enjena ary tsy tokony toerina. Nareo zao de mbola mahita resaka hatao ary mbola betsaka le mbola sorena. Oh, atao zay hanamborana anao, atao zay fomba hamonona anao. Oh zalahy, hagnavotsy ve de vonona, mpamonjy ve de sabotena, tsy mba olo hamono fa olo hagnavotsy, olo hamonjy. Nahoana ny sabotetsika ohatran'izany mpamonjy, mpanavotsy. Amiko aloha tsy tokony sabotena le olo mpamonjy, mpanavotra fa tokony omena lalana malalaka hanavotra. Ary mbola ho hitanareo ao zaho na tsy havitasa na havitasa. Fa zaho aloha de manao loka fa raha zaho tsy mavitasa, tapahoany loko. Tena sere zany, tapahoany loko. Vonoy aho. Fa zaho tena miloka mihitsy. Hitatsika io. Ary manana solution, efa eto ampelatanako avokoa ny solution rehetra. Matokisa ny chauffeur rangaha, avy tsika, tonga ny famonjena, tonga ny fanavotana. Sotra tompoko.